fa reny maramila perinasa toy ireny no singamboly mandavo vosotra indraindray rehefa tsy mitandrona ny fitondram-panjakana eo am'lohan'la zava-misy zany zay ve mahatonga an'le filoha hoe allo raha zalahy alaminy io fa sao de sanatriny zany a io no atonga ny korota reto amin'ity tsara fantatritsika aloha fa ny filoha de manana fahefana manokana amin'ny mahafiloha azy izay miady amin'ity ndra solena izay tompoko no mampiavaka ny filohan'ny ratsoelona ny endrim-piderana le fitenenan'olona hoe ny olona ny le mpanotra nety ampiady filoha-pirenena amin'ny vahoaka zay eloka nataon'ny koloniel ny koloniel zay assume ny teniny sy zavatra ataony ny politika andraolotiny ana zay fa tsy akeko hoe vady aman-janako ny arisary tena zava-dehibe rehefa napakevitra reny vaiko ny nataon'ny filoha-pirenena satria raha fahitana eny amin'ireny tabazotra androany dia efa karakaraina navoaka zany ilay vadin'le koloniely eto zany dia mbola manamafy foana zavatra anankiroa ngamba ny tiako lazainy fa raha ratsiny dia manamafy reny a fa tsy miraharaha zany fanajana ny lalam-panorenana zany a ny filoha-pirenena malagasy satria raha mba mieritreritra an'izany kely fotsiny izy a dia tsy reny angamba ny fomba anehoan-kevitra satria anisan'ny fototra lehibe ijoron'ny repoblika dia ny fisaraha-pahefana eo amin'ny fahefanam-pitsara sy ny fahefanana mpanantanteraka raha voareo mifangaro ka baiko ny filohan'ny repoblika dia firenena bananiera zany repoblika bananiera samy mamaky batsilana n'izay eritreretin'iny koloniely fa zava-misy zava-marina ary betsaka ny olona namenany hevitra hoe tsy milaza afa-tsy ny zava-misy eny ny olona iny anazy moa zay fa tsy anazy zay fa za dia miaina ohatrany rehetrarehetra ary indrindra mbola maramila perinasa ka fantatra foana na eto Madagasikara na any ivelany a fa reny maramila perinasa toy ireny no singamboly mandavo vosotra indraindray rehefa tsy mitandrona ny fitondram-panjakana eo am'lohan'la zava-misy zany zay ve mahatonga an'le filoha hoe allo raha zalahy alaminy io fa sao de sanatriny zany a io no atonga ny korota reto amintsika salama any andray zany mba fanamariana kely fotiny momba ty resaka mandeha be malaza be ty resaka koloniely gendarme samy karazana mba tenena anay zay ve marina re tompoko miady atrany zay mpitandro ny filaminana sa ahoana tena marina zay fa tena voafonja marina le koloniel dokotera iny adika mivova miparitaka be mantsy de hoe nampidirina tao amin'ny tograty mandava de mitsoka possible ve zany hoe tafaboritaka fa nefa koa miaraina fa nyteny fa manana gendarme namana maromaro nyrere mihitsy izy de zay mbola mampisavoritaka ny sambaoka satria raha nahita tambatsika serasera de naheno fa nahita tao fa hoe nampidirina ponjavonjy maika iny tany mora de iny ny tena marina nampidirina ponja ve le olona sa nihinana votsika sa matahotra ny ampamoaka mba lazao re tompoko zay marina misaotra zalahy izy tenany a le kolonel andresanao de efa nilaza fa nialy izy tao tsoka izy mba iarovako ny aiko iarovako ny aiko io zay aloha ny teny zany hoe tsy ao izy zany ary tao anatin'izany izy de nisaotra am'izay lonona zay tao anatin'le vidéo ny solo tena mipapa ray masina katolika eto Madagasikara nonce apostolika de nitonona ihany koa izy tompona andraikitra teo anivon'ny resaka fiarovana teo anivon'ny ny ambassade frantsay de nitonona ihany koa izy nizoky olona amin'ireo diplomaty eto Madagasikara de ny ambassadeur ny Comore zay zany notinino ny tao anatin'le vidéo zany zavatra resahako zany de raha tena nanamantso avy izy hoany ko diplomatika eto amintsika de raha ohatra anao tena nieno ny tafatafa nataon'ny filohan'ny repoblika de raha mifahafantarako azy izy efa tsy eto toerana le olona tsy eto Madagasikara zany de tsy haiko aiza ho aiza am'izay le ho atamora zany fa hoe misy atamora ve fa tsy eto Madagasikara zany raha ny fahinoko ny filazan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny alahady olona mieux renseigné zany azadiny fa fanjakana ngeny no mitory tao anatin'iny affaire iny de zay le izy hoe ny mahakasika an'ireny zany
dia nitondra izy hoe misy zandary maromaro zao kolikoly anatoviny zandary izy no tazomma izy votsitra tavatsoka io fanamariana fotsiny efa nitazominandro garde à vue fa amin'ny ohatrany 2 andro tao izy zay vao le hoe niala tao mba fiarovana ny ainy satria nisy filazana taminy zany hoe colonel lasa lavitra ty zavatra ty fa mandeha tsefa etsy zany voalaza tao anatin'le vidéo afaka mbola renisinao ke zany raha ohatra ka cocktail moa tena natonga ny raha io le molotov toy hatrany farany l'izy fa raha vao cocktail fotsiny daware veraba tompoko misy ambiny kely moa ty de tsotra fa mba nandro iny mba tiako fotoana masopany efa io aloha nytotonga de ohatra zao ina ny internet amin'ny député ankely amin'ny article fora majorité le ao fitondrana de nahitatafika nampo foana le minorité dikany fa zavatra voaka de olany foana izy a lasa cinéma fotsiny le mpanohitra ary mbola misy mivadika makazy lasa mimaro izy fa ny zavatra ohatra mabe fanantenana na manokana le hoe tsy mahazo milataka tsony izy fa demanda toy amin'ny Macron zay zany tokony resahana foana fa aroany izy o adakorontanina satria tsy fotoanany tokony hikarana azy aloha zao fa izy kosa aiza lasa mamazy ny zavatra teneniny olona izy de lany fotoanan'izany de le firenena fo de ataony aloha fa izy nefa io manao teletele de de manao tarehy be de manao tanana babao azay aloha i akoho io gazy izy io fa tsy potista tsony io fa le gazidiky fa izao zava-dehibe le tsy mahazo milataka tsony de iny aloha ndresahana foana zany rehefa avy miaty tsika amle territoire de filavanana hery anorana fomba rehetra nyfitretika ataony mety fanaty io mbola milataka andray zay de sotabetra de mba tokony fotoana ny fandarana inona ny fitoatany fa ie za zao tamin'ny 1er mai sady nanaraka ny ataontsika eo etsika teto Madagasikara tamin'ny zatra mitrangany ivelany any nitao France fotsiny ohatra tamin'ny 1er mai de rasa ohatrany hoe midinina politika misy satria eo mpitarika ny ataontsika hoe vondrona parlementaire ao anatin'ny assemblée nationale français de isan'ny nandatiny anao etsika daholo na ny pomba ny fitondrana na ny ivelan'ny fitondrana fa ny mariany kely tao anatin'le izy de ny LFI zany LFI ny français insoumise ny tena tiako resahana zay taringa Mélenchon fa tena tonga de izy hoe ravany io gouvernement io ary ny république fahenina vive la 6e république ozy izy tenina tsy diny olona zany efa mandeha any am'zany koa de ianao miteny hoe zao izy lony ao de manapitra fiam-potoana izy zay tokoa nyvolazana lampanorenana fa ao anatin'ny lampandreo tsisy milazo hoe mila manapitra fiam-potoana izy fa raha mety misy trangan-javatra amseho ngeny enelanelany mety tsy miankina aminy fa mety antony hafa misy le hoe raha ohatra ka tratrany tsy fahafahana miazy izy no ny antony samihafa mety ara-pahasalamana mety antony tsy fantatro hoe maha-olombelona mety tsy eo sintsisa de tapitra zany fa tsy voatery ho tonga any am'le fin de mandat zany zavatra tranga ary efa misy disposition fa ao anatin'ny constitution de efa miprévoir an'izany hoe raha misy fabangan'ny toerana no ny antony ohatran'izao de itsy ny manao an'izy de tanterahana ao anatin'izao andro ny fifidianana manaraka zany ny filoham-pirenena impolo andro ny filazan'ny ny constitution zay le izy hoe raha tena mamaky tsara ny constitution zany de tsy ampy le fanazavan'le olona ty hoe tsy afaka mirotsaka tsony izy zay aloha voalaza fa mandaro ihany no afaka tanterahana fa tsy voatery atapitra an'le fiam-potoana 5 taona koa izy no ny antony am'le olombelona filohan'ny république fa tsy hoe inona akory ary mety misy zavatra mety mitranga efa tsefatsefany de efa misy disposition voalazan'ny constitution mandoidina an'izany de hoiteo moa zany ny fivoaran'le izy hoe ianao miteny hoe manana majorité fa nanana majorité ingeny ny fitondrana tamin'ny fotoanandro ny tokona fahalomanana fa nga zany ny HVM zany rehefa tonga tamin'ny fitondrana nanana député fa toko ty lasa daholo izy rehefa avy eo zay nge le zavatra mitranga de hoe tsisy malala an'zay fa nga moa rehefa atao anatin'ny isa nanana majorité tam'le législature farany teo fa nisy ny 5 am'zato nge ry tokona fahalomanana teo de vao de nisy vala am'zato nde moa rehefa avy eo
nisy 5 hoe aba de avao nisy contre signature anay a de tsy haitsony le izy fa nitianao tenenina hoe betsaka ny zavatra mitranga raha mety tsy azo tsy voafy fa io nge raha miova mety tsy 4e république ny resahly izy mety efa 5e mandray zany raha zao forona zao ino moa le zavatra mitranga am'izao fotoana zao angony mandeha amin'ny centralisme tsika io zany mandeha tsikelikely makany de tsy aorina le centralisme na hoe pseudo centralisme l'izy na efa zavatra hafa mihitsy ny omanina any ambadika any ny antony de zao androfo ny fanjakana ny fitakena ny etratrano sy ny tany EFT zany de efa nana taratasy fanamafisitra navoaka ny DGI ny direction générale des impôts zany mikasika an'izany de eo zany aloha zany miahaka eo ny commune zany de mpizara rôle hoe zany ny anareo ry ndeha aty na zany ny aniny fa ny antony de hoe satria ny commune dia tsy manana le fahefana le anao répression fiscale zany fa ny fanjakana ny marana raha hoe tsy mandoa zany le olona dia ny ary afaka manentsika anao zany amin'ny antony samihafa de andoavany manery moa zany tena marina manery anao andohan'le zany moa zany zava-misy de efa lasa be ny saika ry zalasy ny eritreritra ao anatin'ity azakazaka mikasika an'le hoe tonga saina be atao anatin'le izy hoe ny fandresen-dahatra ho ny ministre firy depuis 2010 tam'le resaka hoe miretsa mampitoy any Dubai makaty amin'ny Madagasikara zany aty Antananarivo indrindraindrindra hoe tena natao 2010 à 2000 firy 15 ans timbe folo taona tsy navita ireo ministre mifandeha mitao anatin'izany en 4 mois olona vao vita fianarana akaiky ny dada tonga de tsio tsaka stagiaire ave zany le olona sa hoe tena prestataire ave le izy sa efa manana cabinet ohatran'ireny Rothschild reny zany le izy tienjana be amin'ny négociation batrolara naranga zany zanakaiky hoe ohatrany ahoana fanaovana azy satria za zany lasa ohatran'izany zany hoe tena mba jalo mbola mitady an'le ministre atao anatin'izany hoe ahoana fandeha an'le izy tokoa hoe tena tsy navitinareo de mba resao aminay zany inona ny antonaton'le tsy nahatongavana tamin'le fahazahoanan'le varesen-dahatra satria eritrereto tena voavita fianarana zany akaiky ny dada tonga de hoe milamina be le izy de zao ny tena malasa be ansaiko zany de tia Madagasikara de manana ny toerana tsara amin'ny lafiny ataontsika hoe fizahantany ale de Baobab amin'ny coucher du soleil zany anosy be zany ny Sainte Marie raha eto manodididina eto zany Andasy be etsy atasy tena zay de daviny na nitorapasika na hatrany avaratra hatrany atsimo ro nosy manodidina kely ankao fa vitsy am'izao tontolo zao koa nge mba manana toerana ohatran'ireny tsingy tanao le hoe tsingy be mara malaza zany dadasika amin'ny hectare maro zany tena lasa tsy resahany io zany loha zany ny tena fantatra de hoe ny national Madagascar national parc MNP no migérer an'le izy io fa io koa zany efa hoe faritra rovana manokana tena lasa be aloha ny saiko fa hoe za aloha raha manam-potoana mbola angataka ny certificat de situation juridique io amin'ny fanjakana io sa tsy amin'ny fanjakana fa ohatran'ny miazakazaka be mantsy le fandehan-javatra miazakazaka be zany mandeha zany le izy le nosaka aty zany zao mabe resaka de eo zany mandeha ny olona mahita hoe zao ny zavatra mitranga ny ery amin'ny fanjakana zany tsisy azany vetivety io misy hoe ty misy an'ity orinasa ty nge manana bailana zao hoe apahany kely eo amin'ny kelikely 17 hectares eo fotsiny nge ny azy sur les 500 mahery de eo zany ianao tonga saina hoe ny olona maka mitsiriritra an'le atsika io nge ry zalahy mitsiriritra an'io nge le za zany tena mbola hoe tena hoe satria ny olona rehetra afaka mangataka hoe certificat de situation juridique ana tany fa tsy voatery hoe izy misoratra aminy ihany fa afaka mangataka ianao hoe localiser anao itsy mba amin'ny tany zay hoe misoratra amin'iza mariny io tany io fa za zanao tena lasa misy antony maro zany mahatonga amin'ny resaka an'io hoe satria tena hoe misy projet hôtelier 5 étoiles ny olona tsy ho avy aty raha tsy misy zavatra hoe tena tsy fahita zany zany eo amin'ny Allée de Baobab zany tonga aty na princesse na ina reo star mondial international mpanakanto malaza tonga amin'ny jet privé tonga any Morondafa mijery an'io manao aller retour izy fa tsy mijanona misy moa mahatorany amin'le misy hôtely mahafinaritra be zay ary amin'ny loatsy tenoana kely izy lasa midokambarotra an'le hôtely fa zany le izy fa io tsingy io zany fenao hoe tonga ny rindry raha vao tonga ny vola fahavaratra de tsy aksesy zany manomboka mois d'avril zao vao manomboka misokatany mandeha any sy ratsy zany manomboka be kopaka fa eo le izy fa ny vahiny tonga
de zay kely izy hoe tena motsika tsy afaka misitraka an'izany de ohatran'izany koa hoe manaraka ny araina bisy tsoro mandidy maraba tonga ana mahita rano lalana eo 400 km tsy dia lavitra zany zala 400 km mahery fa ny lalana makany aminay any ambanivohitra ary ndetiana ohatran'ny sava no mandeha amin'izany araina bisy zany tsy vitany hoe ratsy tsy vitany hoe ratsy raha am'izao mandeha ny 4 jours 4 km 400 km eny tompoko salama ianao e manahoana ianao ny reportage zay ka momba Japon de sinoa Chine de zareo tena manaja ny tontolo iainana tena enazy io zava-maniry tena de concentration sy ny rivotra sy ny ohatrany zany tena adainy tena fa ny mampalahelo de zao manao zavatra fitatanana ndray zareo fa izy tsy iny zany hoe misy namorona zany de mampalahelo de teny mihitsy moa le japonais anankiray le amina farany tsy fantatra ozy mbola hitranga amin'ny cataclysme naturel le ozy tsunami horohotany tena ane tahotra foana zany tsy fantatra ozy rovina no hitranga lay de mandinika ny eto amitsika hoe sady tsy manaja an'le zavatra nameny tary tontolo iainana mainta le de miaina de sady tsy misafidy zay tena ho Andriamanitra ny firenena efa zava-dehibe zany mba ahafahany miditra eo amin'ny fiainatsika mba tsy misafidy azy zany tsika fa menatra de tsy miditra izy hoe tsisy masaka na raha hiditra fa mitazana fotsiny izy zao satria tsika fa namena safidy le safiditsika no diso de zay mahatonga tsy miditra de mandavely fanambola velona ny olona de lasa mifampitoraka noho tsy fahalalana de lasa mifampitoraka riny diso riny efa zay le lalana efa de misotra betsaka ie iverenako ihany le araina ny bisy mampitoy antsoko mandidy mandeha makany mainty rano zany hoe faritra anankiroa zany nampifandraisany hoe de amin'ny faritra Bonglava sy ny faritra Melaka zala resana be moa zao filohan'ny republika le hoe isy fifananana amin'ny renivohitra ny faritra de zay madio etsetra zany no misy lafin-javatra maro zany tena ao ambadika izy fa ozy hoe raha le arena sy ny zavatra misy ao anelanelan'izany faritra zany hoe Bonglava sy mainta sy Melaka ny mainty rano zany tsalangy zavatra tena tsy hita spesieny zany any eny misy any tony arena ambany tany resahana hoe solika inne fa ny lalana makany 4 jours misy herinandro mihitsy ary mandeha makany rehefa tena ratsiratsy izay eo ihany ny faratsy ny lalana fa ny tsy fandripalemana ianao zany mbola ny olona tia aventure aloha mandeha amin'lizy tsy olana satria tena 4x4 daholo mandeha any 4x4 ny taxi brosy mandeha makany mialohatsy mandidy fa tsisy tobile hoe nde sprinter ve tsy zany mbola angano zany vao tonga any raha hoe taxi brosy fa mandeha sambo moa ny akamaroan'ny olona zany rehefa miala eto Tananarivo izy raha ohatra hoany zany de mandeha Majunga mandeha sambo rehefa mandeha makany mainty rano zany mbola risaka hely zany zay ty natao raisina anao miaraba tompoko salama e allo manahoana miaraba tompoko le vidinaka gramo zany ty ohatran'ny miakamidina izy raha le fanazavany raha-préviasy de hidina be ny sisyoany volana eo any ena ane mba hidina koa miforefa any mantsy fa nomboka ny vakansy lehibe sotra tompoko de ozy izy le namana teny an-tanàna fa mahita volana alohana biby koa zany ny président hoe mamy juillet de efa hidiny indray lizy hoe tsika iso mbola voavolana hoe ahoana ny tenena izy fa hidina lizy amin'ny juillet de za moa tsy niditra fanazavana lavana fa legitime be koa ie zany fanamarian'ny olona zany de ny olona zany lasesa de mba lano lalaovanareo fotsiny ngany lizy ao anatin'lizy hoe fanamboarana ny vidin-javatra io andao raisiny ianao miaraba manahoana ianao salama le momba le antimil sepage de lazay fa hoe raha ohatry tsika zany miditra amin'ny ady ady hoe ady miaramila zany de tsy lesitsika izy satria mbola tsy ampafirin'ny miaramila frantsay zany de manina anao le filoham-pirenena tonga de manay crise raha izany zany le fisainan'le
fijery le filoham-pirenena tokony tsapy retirety fitaovam-piadina izy amin'ny 26 juin adaboy ihany zany ny fampisehoanan'ireo miaramila BDP sy ireo talo filaminana BDP ireo raha tsy mahavita mitolona maka an'le exepasse izy amin'ny lalan'ny talo filaminana sy fitaovana ananatsika malagasy zay zany teniteniko amin'ny filoham-pirenena efa milavolefony izy zany faresy maika zany raha misy fahavalo avy any ivelany ananika Madagasikara tonga zany tika de kaiky fa tsisy ilana anazy zany miaramila tandro filaminatsika satria voiady an'io tany io antsika hitondra ny tandro filaminana efa tonga de miteny izy fady rery mamenatra zany sakato fa raha ny fahazoakan'ny hevitry fotsiny ty zany hoe amin'le dizy eo atao any ingy zany toka raha fahalomanana de hoe eny ary efa samy mitsidika tany efa samy miteny hoe isise de liatsy vosany afabeky izy raha toka hoe le atretsy maketsy zany nareo de le atretsy ananety zay mba manao zavatry de isy anangana hotely ndray any ry toko raha fahalomanana miaraba tompo eny tompoko miaraba tompo manao ahoana manao ahoana io no aranga ina mpania faran'le efa-mianaka zay matilevony sinoa de TRFP pasy mbo ina reny efa ran'le sinoa afaka varesana kisary de tsy fanta fa ohatra tsy mba nahazo vovoty sotra mandeha déferment am'ty andro an'io ty le raharaha zany hoe atolotra amin'ny fampanoavana am'ty an'io ty le raharaha zany rehefa vita ny fanadiadina zany hoe le sinoa zany tao anatin'iny zay ngamba izy de andrasantsika eo zany satria samy manara-maso akaiky an'izay daholo ny rehetra zany fa zay aloha ny vaovao farany zany mandeha parquet am'ty andro ny talata ity iny raharaha iny